Tamin'ny fitora maraina ny alarobia fa 20 ny volana jiona dia efa vonona ny mpitsara miisa 490 iandraikitra ny fitsarana ny lazahadina CEPE. Eny amin'ny lycée Philbert Tsiranana no fitoeram-pitsarana na ny centre de correction ho an'ny fiara-padidiam-pampianarana eto Mahajanga voalohany. Nomeny ny lehibe ny Cisco Mahajanga voalohany ny toromarika rehetra ary efa mikatroka nanomboka tamin'ny valora maraina ny mpitsara izay mandray anjara amin'ity fitsarana ny CEPE ity. Ireo chef de centre amin'ireo centre fito misy ato anatin'ny Cisco Mahajanga voalohany dia tonga eto daholo miatrika an'izany. Tamin'ny fitoro maraina teo moa zany nanomboka ny asa dia ny tamin'ny fitoro maraina moa zany nomena toromarika ireo amin'ny secrétariat zany dia tamin'ny fitoro sy fefandray nandray ny correcteur dia nomena toromarika rehetrarehetra entina mantanteraka an'izany fitsarana zany. Ny paika tamin'ny valora zany dia efa nanomboka io fitsarana io amin'izao tsika miteny izao dia efa eo anatiny tanteraka zareo mpitsara zany kirakira ny taratasy-panadinana. Raha ny ankapobeny zany tratra ara-dalàna ny fanombohan'ny fitsarana teto amin'ny Cisco Mahajanga voalohany vinavinaina zany ivoaka mialohan'ny 26 juin fetim-pirenentsika malagasy izay voka-panadinana CEPE izay. Ahafahana manatratra ny tanjona izay amoaka ny valim-panadinana mialohan'ny 20 ny volana jiona dia nisy ny fanatsarana teo amin'ny fomba fiasa ankoatra ny fampitomboana ny isan'ireo mpitsara. Misy ihany moa ny fanatsarana amin'ny asa tohitony dia efa napetraka ny toromarika zany fa miara-manomboka zany napetraka tsara ny ora faritrana ny ora fiasana dia miara-mivoaka ato. Ao anatin'izay moa zany mila fahatoniana tsara zany olona tsara fanadinana zany dia izay zany moa ny toromarika napetraka sady ao anatin'ny famarinana tanteraka zany ny tsarana ny CEPE 6e. Samy manana ny ekipa ny isaka ny fitoeram-panadinana anankifito izay mitsinjara ao anatina salle na efitrano 12 eny anivon'ny lycée Philbert Tsiranana. Ho an'ny fitoeram-panadinana CEG Tsararano izao dia manana efitra anankiroa izy ireo. Misy ny atao hoe salle de secrétariat ary misy ihany koa ny atao hoe salle de correction. Ampiarina ilay atao hoe travail à la chaîne eto. Hatramin'izao ora tenenantsika zao zany dia efa vita ny anonymat ny copie zany ny enveloppe dia efa manomboka mitsara ny correcteur ambadika ao. Manenjika aloha sady vita haingana no vita tsara zay zany mikendrena amin'ilay izy. Mitovy tahaka izay ihany koa ireo fitoeram-panadinana anankenina ambiny. Nizotra tahaka izany ny fitsarana ho an'ny ekipa ny fitoeram-panadinana avy eo amin'ny CEG Mahabibo. Efa natao omaly koa zany ny pension d'attente ho an'ireo correcteur dia ho an'ny andrano kosa nomboka tamin'ny valo teo ny correction. Efa mizotra mpilaminana ary taranja malagasy no nanomboana ny fitsarana. Mariana fanandray anjara mavitrika tamin'ny fitsarana ity lazahadina ny CEPE ity avokoa na ny mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina na ny mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana, ny ara-nisalahy, ny andamy-ambavy ary azo antoka fa tsy ho ela dia ho vita izany fitsarana ny taratasy-panadinana izany.